Miteraka aretina andokoa mantsy ny fahavoazan'ny maso ka tsara mijery maso indray ianao io. Marina zany marina mihitsy zany fa izaho masony amin'ny dokotera mihitsy ara-pitso. Ty ary mifanafody aloha ano. Misaotra rano ta. Toloro kely aza io rano io laingo a. Otray. Tapaka ho azy teo koa ny jiro. Eny tokoa. Misy délestage indray sa inona? Efa ela ihany aloha tsy tapaka ny jiro taty amintsika fa mety miverina lainga ba délestage. Mandreta labozia aloha fa maizina tsy fankaitrana nge izany rante. Ka nenefitra fatoritsika any izao ny labozia. Marina raha vita mitsapatsapa fa mandeha any ianao mahakasika. Dia ity koa varavarankely fa mandrivotra be izany andro izany. Ay, fonjeo madama. Fonjeo fa misy inona ry laingo a? Misy tanana mangatsiaka be ny safiny tarehako. Aza nondrany akory laingo a. Lazao indray fa nitana ny tompoko laratsy vavanao zany. Mba marenina ranjato fa za miteniteny foana eo a. Fa iza kosa mamely te-maina zany e. Mamely te-maina hoe? Tena nisy namelaka mihitsy arahanta. Koa tena misy mamely te-maina marina zany a. Fa tananisy zany e. Tananisy zany. Mamely tsy akata izany ranjato a. Maty ahy. Ato an-trano koa ty maizina tanteraka mihitsy ka. Zay kosa fa miverina ny jiro ka. Miverina ny jiro. Oay, tena safotra mihitsy raha antamarina. Apio aloha ikosika azy laingo. Eo ary. Ary laingo. Ahoana izay Ramose? Miala tsiny aloha raha mamofo tamany fa mba te hanontany kely hoe nahoana moa zany tsy nalevina tany amin'ny fahasan-drazana ratsy fa teny amin'ny fahasambahiny teny Anjanahary. Eny tokoa. Na za koa aza saika mba hanontany an'izany amindry fa adiniko foana. Endresareza mivady a. Fa ahoana? Tsy miaka amin'ny fianakavian-dratsy aneny ny vadinay e. Ary nataondry zareo mihitsy aza izay ampisaraka anay saingy tsy tafasaraka zareo moa izay mivady ihany. Hay ve? Fa inona re tsy nantony tsy naneky ny fianakavian-dratsy ny fanambadianareo? Resaka firazanana e. Ary tsy mahazo milevina pasan-drazana hono ratsy noho ny firazanako satria taranak'andriana hono ry zareo ka tokony taranak'andriana ihany koa no vadiana. Za nefa tsy izany velively. Lalina indray izany retsy. Ka raha izany anie dia tokony natao anisy tratany an-tany-drazana ihany ratsy na dia tsy nahazo an'levina atao am-pasan-drazana azy. Inoko fa tiany hafinany an-tany-drazana angamba ny taolambala matoy izy manangatra matetika. Mety ho izany tokoa. Ka natao anihitra aza anie dia tsy eken'ny fianakaviany zareo e. Toy ny manary tena mantsony izy raha manambady olo-kafa fa tsy taranak'andrianako. Ary izany na vitsim-pandevina an-drato satria tsy nisy tonga amin'ny fianakaviany na dia nampandrenesiko aza. Raha ihany ianareo raha izany ka. Fa izao e. Eny tompoko. Natao ihany nangoraka anao sy niaritra n'ireny zavatra ny tango maly hariva ireny a. Saingy rehefa nandinika alina tontolo dia tsy maintsy nanapa-kevitra e. Fa napa-kevitra inona indray izany tsy nifampiaranao tamiko izany ranjato a? Fa tsy hitanao tamin'ny fitaratra maraina avy io tarehanao mangana be voan'ny temainao maly hariva io raha anta. Hitako io fa maninona? Raha laingo no nisetrasetrainy ny avelim-badiny dia tsy nampaninona loatra. Fa raha ianao vady kosa ny filapelan'ny temaina sy safotra mihitsy toy ireny omaly ireny dia tsy ekeko velively raha matoa. Na za koa aza ne Ramose mba gaga sy malahelo tamin'ny zavaniseho alina iny e. Mora aminao no milaza an'izany. Fa zao tareham-badiko mangana be izao kosa reo tsy ekeko mihitsy. Kinona moa ny elokolaingo amin'izany rangana dia hoe ny avelon-dratsy vadiny aza na nisy temena. Na misy elony na tsy misy elony dia tsy ilaiko hipetraka ato amintsika intsony laingo raha anta. Izay fa napa-kevitra e. Tsy natao hiara-monina amintsika izy. Mifona Ramose a. Mifona fahazaroana. Tsy naposiko ary tsy sitrapoko avokoa ireny zava-nitranga rehetra ireny e. Ifonako sy andohaliako eto anatrihanareo mivady re a. Mitsangana re tsy faza mandohaliko eo ndria. Fona. Sao dia mba tsy mety kosa izany fanapahan-kevitra izany ranjato a. Ka na mety na tsy mety dia izay ny izy e.
aleo mihitsy tsika mifampizozana ry laingo fa tony mandrajerana any sy miorooro izay hatrany nahatongavanao a. Amindrao fory Ramsey a. Mifatiko boribory eny raha mialeto e. Isatray tany alehako. Mamango raha azy re ianao rangahy fa za dia manao fovaty tahak'io a. Ianao koa raha tsy ilaiko miaroaro azy io a. Sa endrasana hialatra amin'ny ainao mihitsy vao tonga saina. Zay vao napa-kevitra. Efa nataoko sy nitaterahako daholo eny ireo hodina senatra nataoko isan-kalina. Sady malamina sy natoro tsara tokoa tsika alina. Amindrao fory. Sitrako izay tokony androahanao azy randato fa mandaitra ane izany ilay hodilolo natorony Suzanne sy Rainy Patsa e. Izao fotsiny ny teniko Ramatoa. Tsy ilaiko hitantatrano intsony laingo manomboka ara-pitso. Azonao zany. Asa dia mafory ranjato a. Sa kosa velanao hiasa eto amintsika ihany izy fa manao kilasy mody. Tsy mazava aminao ve ny teniko teo ranta sa ataoko amin'ny fiteninina vao azava aminao a. Tsy ilaiko hitantatrano intsony hoa laingo manomboka ara-pitso. Izay ny fanapahan-kevitra sady teny lehilahy ka tsy miverina intsony. Eny Ramsey a. Ataoko ahoana moa rehefa tsy mazoto hitazona intsony ianao fa androany asa isany matory ato izany. Ary verina ny amin'ny tranoko taloha sady hitrongo fa homana indray. Izy moa loham-pianakaviana retsika tsy hafa manoatra fa mahay resaka iry laingo a. Dia faranatrio koa iny resaka iny fa akorano aloha hity ilay maka fanafody. Paraina indray ny ady Ramatoa. Torobasy izany marina. Fa mbola tsy natory be ohatran'iny alina mihitsy aloha e. Na za koa azako. Samy vizana koa tsika ka vao nitapoka ny loha dia resy tory. Ny hodilolo nasaina nataon'ny laingo koa mba mandaitra ihany ka tsy misy nanelingelina intsony. Fantatra anie tianao lazaina fa hoe tokony tsy rohana indray laingo fa efa tsy misy avilona matototsony ato e. Ka maninona moa? Sa mbola mitana ny hevitra ao omaly ihany ianao hatramin'izao? Efa hoe teny lehilahy ka tsy miova intsony Ramatoa. Tsy te ahita azy intsony ihany io. Fa dia inona loatra ny antony dia misirisiry amin'ny hevitra ao ianao ranjato a? Raha fotsy be lombonanana ka tsy tia zava-boribory intsony Ramatoa. Fiainana milamina tsisy ororony ilaiko fa tsy mila olona andreran-tsaina mihitsy aho. Ka mampalahelo ihany izy ka? Tsy vitan'ny alahelo sy tseretra akory ny fiainana Ramatoa. Ary ndao iarina amin'izay zao dia variana resaka ito ampaniny eto fotsiny tsika. Asaiko mangorona enta-kely ny laingo dia alefaso mandeha any. Iny ary rehefa izay no teninao. Andeha hanao ny sakafo maraina antsika izany sady hiteny any laingo angorona netany araka ny baikonao. Nefa ny firy aloha izao andro izao rangaha fa toa tsy mba reko nanino anie ny famantaranandro famomandrinao e. Andrasy tokoa jereko. Amin'ny firy rangaha ty fa lasa tsy mahay mijery ora koa ve ty ianao a? Amin'ny dimy mahery kely zao fa ty taratasy kely nisy nametaka reto akaiky ny famantaranandro famomandry ty mahavariana io Ramatoa. Taratasy kely inona koa iny? Taratasy misy ohatra menamena indray ty fajery iny e. Hoe? Iny tokoa. Ary iny izany soratra ato izany. Hoe? Asaroana hiala tony ty trano ty laingo raha tsy te ahita angalina reo mivady. Sonny rajo. Falosinina indray re ty ranjato a. Zany tokoa ve voasoratra ao e? Io vakio raha tsy matoky ianao e. Sady ohatran'ny misoratana tamin'ny raha tahaka an'ilay taloha fahitako azy. Eny marina. Tena malasa saina izany ka. Dia irajo indray ve izany nametraka n'ity taratasy kely ty teto amin'ny tabla de nuit teto alina? Tsy haiko ry a. Nefa nie tsisy an'ity mihitsy teto talohany natoritsika. Matahotra izany rangamba marina moa. Dia ataony mahita angano araka ny voalaza ny fesantsika raha androaka ny laingo. Ohatray, iza kosa mandondoam-baravarana izany ranjato a. Tsy laingo ve izany fa aza voditaorina takan'io raha anta. Ka mitselatra mihitsy ny ambava fokoko. Sady inona ny tadiavany antsika vao maraina.
Andasy vetivety fa mbola midy io e. Manao anareo mivady? Azafady rehetra manao kitabanareo vao maraina e. Salama tsara izay fa ahoana ry laingo? Miala tsiny indrindra fa araka ny resakitsika omaly dia andeha ka anao veloma sy angatatsodrana aminareo no nalehako eto e. Dia tsy sakafo maraina koa ve indry dia andeha ry laingo a? Tsy maninona ka misy fidianako mofo sy teny an-dalana ihany ka ramako koatilandriko nomenareo omaly hariva sady efa voaoriko vao maraina raha teo ny entako ka aleo andeha. Dia ahoana izany ranga? Ina ry laingo, marina fa nandroko anao tokoa omaly iny kanefa niova hevitra ankehitriny e. Ka miala tsiny sady miangavy anao hijanona indray. Miangavy hijanona hoe ianao Ramose? Izany tokoa raha sitraka ao e. Mahagaga izany tompoko, saingy efa tongotra ambian-dakana na ka tsy hiverina intsony. Nandinika foana mantsy any an'ilay tontolo ka tsapako fa tsy tsara ho aminareo tokoa ny fijanonako eto. Noho izany dia tsofirana re Ramose fa tsy mazoto ny hijanona intsony a. Mba miangavy retsy a. Teny diso tsy mba kabany ny Andranjato omaly fa mijanona kia. Tsy mety ny resantsika mipetraka madama. Tsy mahalala fonosana tony fary aho sanatria raha milazana izany a. Mba tsofirana re andeha, misaotra anareo indrindra nandray atato. Mijanona re ry laingo, mijanona raha tsy tianao ny hafatana mivady. Fa ahoana ny hoe hafaty anareo mivady ny fandehanako? Tsy azoko mihitsy. Mety hafatana mivady tokoa ny fandehananao satria aty mba vakio kely nge ty taratasy ty e. Eo e. Fa inona indray ty mampivezivezy anao eran-trano ty Ranjato a? Mitady an'ilay gazety nividiako iny afa saika tohizako ny famakiana azy alohan'ny atory. Fa angarana azo solomaso vaovao ianao dia hovisanina amin'ny famakiana gazety alohan'ny matory indray masonao. Ka velam-boliko ny famakiana gazety sady limba voarateo koa aranta. Nenao aza io série amin'ny télé io foana nataonao tatatatanevitra fatoriana aty fa tsy mba vaovao iarahany-jerako. Ary sao dia efa voa amin'ny fahaveresa-tadity na Alzheimer mihitsy ary ianao be fanadonoana io e. Marinina eo ianao raha matoa fa tsy voan'ny Alzheimer izany a. Ka ty ambony ondanao ty ane izao ilay gazety mahafanina anao eran-trano io e. Sady ianao ihany nametraka azy teto talohan'ny solonao akanjo. Eto koa moa. Loza koa izany marina. Efa tafahatra mihitsy ty fanadonoanao zavatra ity ka. Mba marina moa. Aza be fanarabiana eo anao fa série anao atao tsara jery dia avy aloha maka ny gazetiko e. Vaky io koa ianao e. Dia aza be taraina amiko rehefa marary vokatra io indray amin'ny masonao. Efa trany ampisakafoana ianao no namaky an'iny dia mbola tohizana koa aty ampandrina. Ka misy mahaliana atoko. Fa inona nefa onsy izany ilay mahaliana anao ao? Ka mifamakafakana ny momba an'ireo olona tsy tapopoka tamin'ity taona ity izao mbola tsy voavakiko hatramin'ny farany ato e. 13 be izao neny isan'ny vehivavy tsy tapopoka sy nanjavana tao anatin'izay efa bolana monja izay e. Izany ve? Ohatra toa tapaka indray ireny jiro hoe mahasosotra koa izany ka. Misy délestage indray ve? Raha mba délestage moa ninona fa ny ahiko dia mangina ianao fa za mampiororo eo e. Raha endry ianao dia alefo ilay labozia ao amin'ny tiro arany table de nuit akaikinao dia ampireheto aingana. Ty voaraiko ty ny labozia fa le briquet tsy voatsapako mihitsy e. Nakaizary izy ato. Ao ihany ny fitoeran'iny briquet iny fa aingana ianao Ranjato ka. Matahotra. Efa mitsapatsapa tao anaty tiroara ny tanako fa aza mitsambamboatra ohatran'ny vary kely andaona ianao raha anta. Oe, aza mitemafy aloha ianao fa ohatra misy zavatra mikasosoka re koa ny ndala tsara n'izany. Zavatra mikasosoka ahoany? Tsy renao ve izany e? Eno tsara nge? Eny tokoa. Ohatra misy mandendengy ao an-dala tsara ao izany raha fandrinesako azy e. Sady ny manatona aty amin'ny efitra fatoritsika mihitsy izany raha matoa. Matahotra izany rangahy, marina e. Efa nitianao tsara vealo ny faravarana ato amintsika e. Ianao manko mampanidy azy. Angamba efa nidiko ka. Angamba ve sa tena nidianao tsara e.
asa hitako marina ka adinonao koa nanidy azy fa nolaozanao nitady gazety erany trano fotsiny sady efa malona ny varavarantsika ny izany ohatra i marina oay voazo ny varavaran'ny efirantsika izany ranta tena mivoto koa sady misy miditra izany ranjato a fona re izay fa za manangatra aminay ianao e fona re mandriam-piadanana ny sery ratsy fa za mampahorana ohatra izao a mifony izay fa mandriam-piadanana ny sery za vonona re izay fa efa tsy nandroaka ny vadinao e fona re ratso a zany tokory se a tsy nandroaka ny vadiny se zay fa aza nangarina ohatra izao e fony ndry oay toa mikatina indray zany varavarana izany zay kosa fa lasa izy raha matoa zany feranga efa salobona ato anaty lamba mihitsy afa tsy tia hita lozako. Efa lasa izy hoa. Sady izay fa miverina ny rehetra koa ny jiro. Mba ato naninona antsika izy ko. Iny tokoa. Nefa toa misy taratasy kely indray anie eo akaiky ny tele io ranjato hoe. Tsy nisy an'io taratasy io mihitsy teo. Zany hoe nametraka ny taratasy kely io fotsiny zany raha tompoko lahy dia lasa. Zay mihitsy. Ary tena hafahafa indray izany voasoratra rato izany raha anta. Sady mbola nosoratana tamin'ny raha mihitsy. Aiza hoe marina tokoa izany. Ary na voasoratra ato. Lazao amin'ny vadanao marina rehetra. Fa raha izany dia hiverina raha afaka pitsakanao. Sony ratsy Andriamanitra. Loza fa ho afaka tray amintsika zany izy. Sao dia misy zavatra feninao amiko ary ranjato a. Dia izany voalazako izany ny zava-nitranga ry laingo. Tsy vitan'ny hoe mampiororana mivady fotsiny ty taratasy ty fa nanova tanteraka amin'ny fitiavana mihitsy. Lasa tsy mifampiteny intsony izay nanomboka mariny satria vaky ny ady mangatsika eo aminay. Tena mahazendana sy mampalahelo izany raha misea. Saingy nahoana moa no tsy hifampitenareo. Tsy ny firesahana sy ny fanazavana ary ve no tokony ataonareo amin'izao e. Ny fanazava tokoa izay rehefa navaika an'ity taratasy ity saingy nefara tamin'ny fifamaliana e. Tsy maray fiara intsony sao izay rehefa mandeha miasa fa samy mitondra ny fiara nanomboka omaly iny. Dia noho ny zavatra voalaza an'ity taratasy ity ve no nahatonga an'izany? Eny ry laingo. Lasa tsy mifampatoko intsony mihitsy izay mivady. Izy moa miha ihany tenako manafin-javatra aminy. Ary za kosa tsy matoky azy intsony no soratra tao anatin'ity taratasy milaza hoe lasa ho amin'ny vadanao ity marina rehetra. Ka ny marina rehetra inona ary izany no tian'ity taratasy ity ambary? Ary ianao ve sa madama izany ny voalaza ato anatin'ity? Raha za aloha dia tsy hitako izay marina holazaina amin'ny ranta satria tsisy miafina aminy ny fiainako e. Kanefa dia tezitra amiko izy ankehitriny fa tena misy zavatra feniko azy hono. Moa koa tsy tonga ho azy koa ny taratasy toy izao e. Sao mba nisy zavatra tokony nambaranao taminy kosa raha fa adinonao ny laza azy e. Tsy hisy an'izany velively mihitsy ry laingo a. Ekeko fa be fanadinona tato ato izay noho ny aretina andopa azo a. Saingy tsy nanafin-javatra tamin'ny vadiko mihitsy sady tsy misy tokony hafeniko azy nge. Raha izany anie dia natao hampiorory sy hampiady anareo fotsiny nge zany iny taratasy iny e. Zany tokoa. Ary fantatra ankehitriny ny olona manoratra nytony taratasy fampioroany tony sy ny tanjany kendreny. Ratsy ve ny tianao ambara ramose? Sy ny ihany tokoa mantsy ny ao raha ny fijeriko teoko. Tsy izy maty hafa manoratra izany ry laingo a. Fa ny sorany sy ny sonihany kosa dia azo ianarana tsara. Marina aloha izany e. Ka iza ary ny averina ho nanoratra an'ity taratasy ity ho anareo mivady e. Iza moa fa tsy ianao ihany e. Za ahoana ramose? Zaniko. Za ve ny averinao hoe nanoratra an'iny taratasy iny hampiororona anareo hatramin'izay? Enao indrindra satria fantatrao ary ny anaranao ny soratra sy ny soniham-badinao. Enao matoto sy angatra mampitahotra anay ato. Enao mamorona zao atsangatsy manorina rehetra izao mba hanakorontanana fiainanay mivady sy hampisaraka anay mihitsy aza angambany. Ramose a! Andray ramose! Tsy
marina kosa ao voalazanao zany ka ka raha tsy hainao dia izy ary mihevitra ho vendrana mantsy ianao ka tsy hatakatra ny akasiparina tianao andravana ny tokantranonay a nefa dia lazaiko aminao tsara Ramsey a tsy izaho nanoratra n'iny taratasy iny ary tsy mikasa ny andravany tokantranonareo zany a nazako aza nefa gaga sy talanjona amin'ny zava-mitranga ato amin'ny tranonareo e matoko hoe ny vadiko ka manangatra sa olokafany ao ambadika izao aza za mihitsy no dina ao adalo ohatran'ny jola makana ny orolaingo a nahoana renao ny laza fa natory be afaka maly alina ary tsy nareny zavatra renay nefa nisy olona te nandehandeha mihitsy tato an-dalatsara tato sady niditra tao amin'ny evitranonay nametraka n'ity taratasy ity asainareo manao odilolo tsy tapaka ne etsaka ny alohan'ny atory izay no mety tsy siny lolona avelo manelingely atsony ary mampatory be fa nirarerana fotsiny zany sao dia verinao fa zazakely ary ka azo fotanao ohatran'izany laingo raha izany ary dia aleo hiala ato mba tsy siny ny olana sy ampilaminanareo eny angatatsodrano aminareo dia andeha rehefa tonga avy metsena ny vadinao sarira rahako amin'ny marina ianao ka tsy mahatomotseraka atsony diso hevitra ianao Ramsey areo ka tsy alaka itsara ambony ihany so anenenanao zany inona nanenenako inona moa manam-pirofo fanoerana n'izay voalazako ianao raha ny pirofindray aloha ny tadavinao dia izao tsy maninona fa vonina hiaraka aminareo iandry mandra-pahatonga ny rajo eto rapitso iariary amin'izay na tena za tokoa na tsy zany mampiorohoranareo mivady tena sa mihitsy ty laingo ty raha ny fahitako azy ka ary ho avy tokoa ve tompoky laharajo aka ndray aminay mivady zany tena miorina sady ny otoako marina androany vao tena tsapako fa misy ady mangatsiaka tokoa eo amin'izy mivady samy tsy nisy nresaka ry zareo nandritra ny sakafo hariva fa samy mambosombosika ny hanina ny loana azy daholo azoko antoka fa ny famaly ry zareo ary angamba mioroorony amin'izay mety iseho an'io alina tsy afeniko aloha fa naizako azy mba velo tebiteby ihany nefa mahaliana ihany raha ho avy tokoa rajo na tsy efa misify alina latsaka izao mbola tsy misy ninina loatra eto efa vita nga fanasandry vilia ato an-dakozia ato ry laingo manakobana sisa dia hanamaina azy amin'ny seriveta fa ahoana madama ay andeha are tsy fahitoy tsara ny trano ndry fa andeha ho aiza amin'ity andro any ianao madama mbola teo velona retsy ka tsy teo fatifaty foana raha mijanona ato sisa mahalala raha hitoboky laharajo marina na olondra tsy mifofony ainainy nanoratra n'ilay taratasy nampiorohoro iny ary tsy mety vera miantso polisy aloha mba marina raha mahavita an'izany tsony fa mifelaka ato amin'ity trano feno ororo ity izao mahamaika ary laingo za aloha dia efa miorooro mihitsy sy ndridrery fa nazaza mila ho faton'ny ororo tsy haiko nefa ny fahasorenako amin'ny ranjato koa mbola manampitrotraka ka aleko mitady hotely atoriana ny oalina laingo atao tsara hidiny rano fa andeha fangatsy atory ato an-tranoko ianao Ramsey any amin'ny hotely ny atorika fa ianao ko nga andeha rahanta no ny lalanao zoro na ranjato fa za manatsafo eo moa tsy samy miala mandry tsika izao eny ariko zay mihitsy zay zany fa tsara mandry anao ry laingo samy tsy atoratsatrany zany zay an'io alinako lasa fa rapitsy maraina zany miverina eny ary fa mandra-piona Ramsey ary maninona moa zany raha mijanony ny madamy efa lasa ihany iny Ramseyko mba matahotra ihany koa any madama raha hijanona rery ato amin'ity trano ity amin'ity andro maizina be ity marina
satroka anie hijanonao namandry rehefa lasa ihany ranjato e. Fa ny filazan'ilay taratasy akany ray aminay mivady mihitsy ny tena mampiorokoditra motsy na miandry fahafatesana raha mijanona eto. Mba mijanona moa rery madama fa tsy ho faty izany anie ianao e. Ndry anie vadindra tompoky lahy ka ahazo antoka fa tsy ataon'inony e. Fa za efa nahazo temaina nahasafotra aty ve dia mbola hijanona eto? Aleko mandefa raha pitsy maraintsika miona ka. Eny ary sa moa mba afaka noaiza fa dia miandry anareo eto aza aho. Lasa fahidio tsara ny trano dia tafandrimandry indrindra laingo a. Ataoko tsara edy io fa mandram-piana madama. Efe ka mbola hito tokotany foana ranjato fa tsy mety velona ny fiara ny hatramin'izao e. Adino indray izao no nanao révision teknika an'io fiara io fa efa oviana no niteny azy. Dia eo ianao ny raisina ranjato fa za melona ny fiarako ariny any lasa. Tena tsy mety velona mihitsy ity fiarako ity rahanta fa aleo mba hiaraka aminao aho. Tsy izay tsy nataoko fa tsy haiko mihitsy hoe inona ny mahazo azoko. Soronafon'le jamba izany nenao ka vao mihilana ranjato a. Efa oviana moa any laza taminao mba hanao révision an'io fiara io fa adinonao foana. Tsy fotoana ny fifandatsana ntsony ngam'izao fa afaka mba miaraka aminao ve ahy? Afaka hitondray ianao? Mandeha ana tongotra raha angaty fenina ny olana. Tsy vita nefa tsy matoky atsony fa efa manidy fo amiko mihitsy ianao izany rahanta. Fomba ahoana moa nandeha anahako tongotra hitady hotely atoriana amin'ny andro amin'ny 7 alina mahery kely? Asa tianao efanehatra amin'ny mpanelaka any a? Dia mandeha ana miverinao an-trano raha tsy mety velona ny fiaranao e. Samy manana ny fiarantsika ka izany fanelingelina mihitsy. Asa dia mahafoatra an'io moa rahanta. Vadinao foana nge nianaraka na tsy tisy tsy matoky atsony azy ianao e. Lehilahy mandreraka tsy mekary ianao raha andeha fa za be resaka eo e. Ary aza manantena ny iray hotely amiko fa samy manana ny alehantsika. Ny angaviako aminao fotsiny dia nianato tany amin'ny hotely tiako atoriana fa tsy hidongy araka aminao akory. Fa manana koa ty fiara ty tsy mety velona. Tomodongo tahaka ny hako ny fiaranao izany sa inona mahazo azy? Dia mahagaga mihitsy fa nandeha tsara ange ty netiko androany. Fa ahoana koa ary izany? Aleo jereko kely ny motera sao dia misy tsy mety vevety. Misy torche io amin'ny boîte à gants io dia mba tipazo maso kely tokoa i azafady. Ataoko inona ary torche fa nijiry projecteur manazava ny tokotantsika izy io mibalika be tomy masoandroko. Dia aza velomina mihitsy aloha ny motera raha tsy efa miteny aho. Eny rehefa miandry anao aho e. Tena hafahafa mihitsy izao ka. Izany dia samy tsy mety ho velona fotsiny izao ny fiaranay. Mbola nandeha tsara mihitsy ty fiara ty tamin'ny nentiko avy niasa androany hariva fa dia tena mahagaga loatra. Tsy solana raha fijeriko motera ranta fa andraha velomina amin'izay hoe. Ohatray, fa inona koa raha midika an'izao e? Andraso hoe jereko. Tsy mety velona ty e. Dia mahavariana ahy izao ka. Fiara tsy maninona dia tsy mety velona fotsiny izao. Tena tsy misy olana mihitsy nefa fijeriko motera fa andraha velomina indray hoe rahanta. Tsy mety velona e. Tena manafitohana koa izao mba marina moa. Ahoana ary izany? Ny fiarako tsy mety velona, ny fiaranao koa tsy mety velona. Sady samy tsitako ne izay olana amin'ny motera fa mba nianatra ny klinika kely ihany ahy. Hoe, toa mitselatselatra be ary matao azy koa ny jiro eto an-tokotany ranjato a. Eny tokoa a. Inona koa no natapaka ho azy ny jiro vetivety teo? Tena hafahafa izao ka. So fambara ny fahatongavan'ny tompoko laharajo ary izao. Marina raha mahazany eto an-tokotany maizina be eto fa aleko miverina aingana ao an-trano ka. Za koa mba hamonjy tany fa iza ny andro eto an-tokotany eto fotsiny. Laingo a! Laingo! Laingo a!
voayak izay efa resy torsady koa ve laingo tsy mamaly laingo laingo ory laingo laingo efa ela mihitsy akindry foana mivaravarana ka marina tsy efa tenda ny haiko miala tsiny re madama mifanalavitra be koa any ny hevitra ny fatoriako sy ny varavarambe sady efa rendre manotorimaso koa ato eo dia ela vao reko midondona nataonareo sao dia mba tsy te hamotrana anay kosa renao ny tena marina tsy dia tsy ramose za aloha dia efa vototahotra mihitsy mahagaga mantsy fa samy tsy nety velona avokoa ny fiara ao an-tokotany ary maty ho azy tampoka teo hatramin'ny jiro rehetra inoko fa avy amin'ny jirama io jiro tapaka io fa tsy misy inona akory fa ilazako hamonjy ny hevitraniko aloha nareo samy mbola misy ilanareo day tsy miala taony hevitra fandraisam-bahiny ato zany tsika fa andeha atora izy ianao ry laingo moa tsy teninao tamika any hoe hiara iandra ny fahatongavan'ny tompoko lavatinao tsika ka nareo any ramoseny nikasa ho any amin'ny hotely fa za kosa hoe mijanona ato an-trano ihany ka raha ny fiarahantsika mipetraka eto ny tianao dia tsy maninona zaniko za aloha dia efa mitaintaina be ihany ka nefa inona moa ny ampijalintsika tena hiandra ny havelon'ny maty eto fa tsy ndeha asiana odilolo ny hevitra rehetra dia samy mamonjy ny hevitra aminy rehefa tsy misy ninonina tsy hisy odilolo izany eto raha anta fa aloha hitranga eto izay hitrangana io indray sa mba fitiavan-tenanao rangaty ianao ve ny tsy matahotra an'izay hitranga eto dia izany terenao hiaritra oro-tsaina eto mandramaraina samy miorooro tsika raha matoa nefa aleo isy eo ny marina raha tena navelon-dratsy tokoa ny mampiororo antsika ato na olombelona ratsy-saina tianakotana fotsiny ka zay tsy mijanona eto dia tazomiko tokona andraikitra voalohany amin'izany za aloha dia efa vonina hiatrika amin'ny marina eto araka ny teniko teo ary ninonina mitranga eto dia vonina hiatrika an'izany na hamoizako ny haiko azy ary ianao raha anta tsy afeniko aloha fa raiky tahotra amiko mantsy ny fiarantsika tsy mety velona sy ny tsiro tapaka ho azy dia efa fambara zavatra saingy rehefa hijanona eto moa nareo dia tsy maninona fa mba hijanona hiaraka aminareo koa zany ko eny ary amin'ny folo ralina izao sady mbola tsy miverina koa ny jiro nefa inoko fa amin'ny tsara ny labozay antsika ao mbola misy ambiny efatra ao aloha way mesy mandondona ao ambarafaranao ry izy mivady ianle tsara ane ianareo ve zany eny tokoa olon'izy ary ny andondona amin'ny andro alina be tahaka izao sao dia matototo manao sangy ratsy zany ranjato tonga ve na velon-drato sa izy za manodona zany izy zao marenina ianao fa tsy fantatrao zany eo velany eo zany na mpamisavina matoto matahotra zany marina ka tsy aleo ve atsafaina ny lalina izay tena marina raha matoa izy ao aza izy zao raha jiano tiringaran-jato fa voay andriamanitra tena irajo tokoa ve zany tena feoany mihitsy zany ka manangatra ve mivadiko sa tsangana tamin'ny maty rajo tokoa ve ianao sa olo-kafa manao sangaratsy aminay raha rajo mantsy dia efa maty ka raha vilo any mba-tsevana dia maty repetana narse raha mpamisavina olona ty ampiororo dia mila angana atao fa hitsovaka sy filena hatramin'ny manodidina za rajo no atao mbaravarana ato fa voay tena rajo zany ramose tena izy mihitsy zany kanefa izy amin'ny mahalala raha tonga nangatra sy akanay araka ny voalazany ataratasy izy ralaiko rehefa tsy hamono varavarana ary nareo dia lako tsiny fa voatehiriditra avy hatrany ohatray voaza mivaravarana marina loza raha nga fa tompoko larajo tokoa io miditra io rajo fa ahoana zao
Tsy vasovaso fa tonga hakanay tokoa ve se mandeha am-piadanana ary se fa avelo zay mifona tena mifona. Eny za tokoa ty ary tsy maintsy hanaraka any raha aminareo araka nefa voalazako an-taratasy iny. Tena ratsy tokoa ve ianao? Tsapao fa olombelona nofo sy rano manoloana anao fa tsy hangatra izany na matotory laingo andray rery lanitro zany hoe tsy maty ve ianao sa nitsangana tamin'ny maty? aza maika ianao raha matorany tafahazava aminao tsy ho ela ny momba dia se zany nanoratra an'ireny taratasy mampioroanay ireny sady nanangatra nanisy temenanay tokoa. aoka za varingaranjato fa tsy fampiororona anareo kory ny nataoko fa fanereko anareo ilazany marina fotsiny ary satria mienahena sy mody adala izay tokony ilazan'izany dia tonga ilaza azy ary haka ny ray aminareo. Alainao ahoana ary hoentinao aizy? Hoentiny senay pasana ve? Efa voalazako teo anefa tsy hangatra izany ana matotoy ary tsy maty na nitsangana tamin'ny maty fa velona soamantsara na dia nisy ny fofo azany haiko. Dia tsy maty tokoa ve ianao? Ary toa voazy ny varavarana ny diranao mahagaga ka. Adiny ranjato ny nanidy azy noho ny fahamaizany niditra tato an-trano ary gaga tokoa ianao satria tsy napozinao hoe mbola velona rady izay nasainao sy Rajerson vonoana. Inona tsara hoe ty lazay se? Hazam-basa kely no sorapotaka amin'ny zavatra tsy nataoko ratsy fa lanjalanjao ny teninao nasainay sy Rajerson vonoana ahoana moa ianao? Zao ve endrikendrianao avitan'izany? Tsy endrikendrika verivelony tompoko va vahoakinareo hijery tsara ny reto sary reto reo jereo tsara tsy mila fanazavana ntsony reo fa miteny ho azy kosa mi mandraisy mijery nareo jereo tsara. Ahoana ty sary ty ranta? To sarinao sy Rajerson fanokana tomobile. Aty iray ty koa to sarinao sy Rajerson fampitratana miaraka amin'ny resazanantsika. Ahoana zao ary taizy toerana nalehanareo io? Avaly io afazarozanao menahena fotsiny eo tsy mahateny izy ringaranjato satria sendra ny pirofo mitohaka amin'ny tendany misakaiza amin'ny Rajerson hatry ny ela ny vadinao ary tsy vita misakaiza amin'ny fotsiny fa efa niteraka taminy dia laresa azy any heverinao fa zanaka ao hatr'izay zany. Maninona tsara? Zany tena marina ve zany ay na mandalitra fotsiny ianao raha antana nandritra n'izay mivaditsika izay vehivavy fangory ka tsy vanina ianao Oaka rehefa mifona ranjato manoatra noho ny temaina zany sahazanao ka mifona mifona iny. Diso fa mifony arono ary ratso fa izany nazahoany seany reto sary reto. Tsy taizatsakory fa tetsy bioririka ringaranjato ao amin'io trano lehibe hitanao amin'io sary io io ny famatana ny Rajerson isaky ny avy any Afrika Atsimo izy ary ao koa izy sy raha anytany manao tokantrano miafina fa tsy fantatra ao velively zany anytany io izy raha lainga daholo zany lazaiko izany. Marina ve zany sa tsy marina ranta? Valy io ahy marina re zany fa mifona ranjato ary mifona aminao koa ratso tratra orinany ianao raha amita efa fantatry ny polisy fa tsy vita ny tokantrano miafinareo sy Rajerson fotsiny io trano lehibe io fa fanafenanareo ny tovavy voafitakareo ka tazominareo ankeriny ihany koa ary Rajerson ny mpanondrana sy mpivarotra azy atsy Afrika Atsimo. Ay koa mbola misy an'izany zany rangaty reo vehivavy mpanampinareo tatoreo aneringaranjato ka anisan'ny nofitahandrahany tavadinao hoe ampidiry ny asa any Afrika Atsimo nefa gazan'izy sy Rajerson ao amin'io trano io vao avy nanondrana ny sasany zao Rajerson ary tonga eto Antananarivo ka tsy mody atsena matetika indray zao madamo Rahanta hijery any Rajerson malalany. Tena lalina zany marina ay ka sakaiza manody le Rajerson iny sady nanambady tsy ho vavy hatramin'izay fa ahoana rajo ahoana ry se? Ahoana moa zany nahafantarany se an'izany rehetra zany dia ahoana koa tsy nahafaty an'se nefa akorany loha telemako fanafody ary laingo fa mahararatra amin'ny lohako Tiara ny rano tadavinao ramose misaotra anao ry laingo dia ny rano ihany sotroina fa aza mitelona ny fanafody iny ianao ringaranjato
raha mbola teo velona ianao, misy pozina malefaka mono anao tsikelikely io fanafody fihinanao io, ary izany no mankarary lava ny lohana ohatran'izao. Ohatray, fa ahoana daholo na fataransian izany? Sotroy aloha ny rano dia avy alao iny fanafody iny. Ary eno tsara fa mbola tsy tapitra ny tantaran-drano tavatinao izay ny fofony haiko nefa tsy nahafaty akory. Mifona re Rajo oka mba tsisy alala re izany raha sitraka ao e. Eto kanjony ny teninao Rajo hatr'izay izy nasena mibaboka amin'ny marina tamin'ny vadiny nefa tsy nety ny laza. Fa efa nalala amin'ny marina koa izany ve ianao Rolaingo no miteny an'izany a? Efa fantatra daholo ny marina rehetra Ramose a. Saingelako tsindra mody adala tsy nalala ninina hatr'izay fa misakana amin'ny vadiko tsy ilaza ninina taminareo. Ay ve? Tamianao anse ary Rajo. Eny ary. Misy gardien mpiambina an'ilay trano be fitopinira Gerson e. Sady fanafenan'izy sy raha an-tanyreo vehivavy voafitany io. Ary tsy isy izany mpiambi-tanàna izany fa Colbert izay namako niara nianatra tamiko. Mpisakaiza fahazaza izay ary raha tsy izy dia efa maty aho ohatran'izay. Fa ahoana sia? Sendra nandalo teny beririka andray andro izay ary nahatazana ny Colbert teo am-bavahady. Ny fanatsafa teo izay Rola fa ela tsy niona moko. Noho ny farany dia nampandrosa ho any amin'ny efitra fatoriany mihitsy Colbert. Nolazainy tamiko fa nanenina mafy hono izy raha niditra niasa tao amin'ny Gerson. Kay ho ny trano fanafenan-behivavy amidy ty trano be ambenaniko. Taitra sy gaga nandrean'izany nefa nambana tena nitady asa ho azy a. Avy eo dia nilaza andeha rehefa vita ny resaka Rola. Saingy noho nivoaka teo am-bavahady aho ozy nareo dia iny ny fanojy tamin'ny Gerson sy raha anta tao anaty fiara. Zany ve? Zany. Dia nahoana? Ry zareo moa nitondra fiara hiditry ny vavahady fa za kosa hivoaka ka ny fanody tsara ny masonay. Samy taitra na za na raha anta fa mbola tsy nisy ninina lohatra eo e. Nefa ny ampitsin'iny dia niantso amin'ny telefony ny Colbert fa niterendra Gerson sy raha anta mona hony izy. Ka tokony ho mailo mafy ary tsy hody any an-tranoko intsony. Miterendra Gerson sy raha anta mona sisa ny Colbert ka diany zareo. Zany tokoa ry ngaran-jato a. Ary anontany io indray ny vadinao Ralaingo izany e. Marina re izany e. Natahotra sy raha Gerson sao hitantara manolana ny zava-misy afeninay Rajo. Hany ka niterenay hamono azy Colbert fa raha tsy izany dia tsy omenay ny karaha-manisam-bolana. Dia niny tokoa izay efa tena maty Rajo. Satria nasaina nalainy Colbert tamin'ny fankatsahana ny fatiny Rajo rehefa matiny. Kay tsy maty izy fa mbola velona sao. Tsy fantatra sy raha Gerson mantsy fa mpinamana zasy Colbert. Nanantona morga na trampaty izay Rola ary nanambitambo ny mpiasa rehetra tao mba hamelana hiaka sary izay fatin'ny lehilahy tsy manan-kavana tao. Tsara vita an'izay satria nisy lehilahy iray matin'ny lozam-piarako dia tokoa tao sady tsy fantatra ny havany. Nampitafiako an'ilay fatin'ny lehilahy ny akanjoko famantaranareo ahy ary nalain'ny Colbert sary teo amin'ny tany. Tena lalina indray izany Arse a. Ay ve ka fatin'ny lehilahy hafa matin'ny lozam-piarako dia ny tanay sy matarety eny amin'ny tranom-paty iny? Tsy fatiny sevelively? Zany tokoa. Tsy faty hita teny amorony ranony koba velively araka ny voalazany laingo taminareo. Toromarika avy aty amiko mantsy ireny nolazainy ireny. Izay ny tena marina. Mba inondrahanta izany fa tena maty novonoiny Colbert a. Ka fa mazava. Saingy izay aloha dia tena niny tokoa fa maty se. Tsy maty izy Ramose a. Miara-miasa izay sy Rajo hatramin'izay fa tsy fantatrareo. Sady tsy nisy avelona angatra izany koa ny trano nonenako. Fa Rajo ny tonga matory ao amiko isan-kalina fa miafina izy rehefa amin'ny atoandro. Tena tsy naposiko. Ay sarymetsika daholo izany ireny nataondry ireny Rolaingo. Samy mahay tsika madama. Nasain'ny Rajo nanao andreny mba hampiorohoro anao. Ka ilazanao marina Ramose nefa mafava sy nahaina mahandalitra azy moa ianao. Gamba azonareo azavaina ary veloha ireny zava-nitranga tatrano ireny. Ialako tsy ny ringaran-jato raha ohatra ka nampatahotra anao no nataoko. Za tokoa mantsy ny nanoratra an'ireny taratasy nampiorohoro anareo ireny. Ary tamin'ny fetramena fa tsy tamin'ny raha akory. Izany nanisika avy any ivelan'ilay taratasy voalohany hitanareo teo akaiky ny varavarakely iny. Dia mbola za ihany koa nanapika ny kaonterany jironareo tany ivelany mba hahafaty ny jiro rehetra. Dia za ihany mbola namerina ny firehetany rehefa andeha.
Tsy napoziko indray zany fa hay ve kaseny nanao an'ireny. Ratsy tokoa ny nanao an'ireny Ramose. Le taratasy faharoa kosa dia izany nasainy nametraka azy teo amin'ny table de nuit teo amin'ny efitranonareo. Saingy maraina vao hita anareo. Nandrasaka ianao Ramatoraanta mba hibaboka sy hilazany marina tamin'ny vatinao, kanefa dia ny fahatahoranao ny aveliko nambe teninao. Tezitra ka nasaiko tsy nodiny laingo ny varavarakely tao anefitranony ndray arivo izay, dia tao nidirako tato ary nanisy temainanareo mba hahatonga sainanao, kanefa dia indrisy fa mbola mahavava ihany ianao. Ka neveriko fa efa tena maty angenao Rajo e. Zany mety maty fa ny marina tsy mba maty noviana madama. Ny taratasy fahatelo nanereko anareo ilazany marina moa dia laingo nasaiko nametraka azy teo akaikin'ny tele. Rehefa voapikako ny kaonterany jiro tao ivelany, nefa ngaranjato vadinao indray ny modiny famalianao fa hoe manafinjavatra aminao. Tena reny be ny fihetsarambelatsy mihitsy ianao Ranta. Ary inoko fa tsy any amin'ny hotely ny saikatorianao androany alina fa any an-trano Rajerson. Saingy soa ihany fa samy tsy nety velona ny fiarantsika fa nisy fahavoazany. Tsy ny fiaranareo no nisy fahavoazana akory fa zany na nisy taolakatsaka ny champemont e. Mba tsy ahafahanareo miala eto. Nitsetse manse taolakatsaka hoe champemont ny fiaranay. Tena fetsika. Tsy ampafiry ny afetsendra Rajerson sy Ranta mikatsaka nafaty anao anefa zany e. Ay ka tsy vitany manitsaka fa mikatsaka ny aiko mihitsy ianao Ranta. Dia anakarama olona amono akoho zany ianao sy Rajerson. Sa amono amin'inona? Tsy nisy olona nkaramainay sy Rajerson amono anareo kosa aloha Ranjato Saingy izy moa mpividy ny fanafody fihinan'ny vadinao ratsy ianao. Tamin'ny voalohany dia fanafody manala fanentanana amin'ny aretina andoto koa no nidinao azy, fa noho ny taty aoriana dia nisoloana fanafody hafa mitovy loko aminy iny. Rajerson aneny nanome andry ny fanafody ireny fa tsy nividiako akory. Efa firaisana tsikombakomba zany raha matotia. Ary firaisana tsikombakomba amono amin'ny alalan'ny fanafody fihinako fa tsy mbola maty aloha hatramin'izao. Mbola tsy maty koa ianao Ringaranjato. Nefa raha mitony fihinananao azy iny dia reraka ny fonao. Ary ho faty mora foana toy ny tsy nisy namono ianao satria karazam-panafody tsy natao hohanina isan'andro no hohaninao. Zany Ka ny fihinananao azy isan'andro dia miteraka fanadinoana sy fahaverezan-tsaina ary fiaton'ny fitepon'ny fonao tampoka ny aoriana. Ary rehefa maty ianao dia hivady mora foana Rajerson sy Ranta. Izay manko ny tanjony. Hitako moa any lasa be fanadinoana sy mora reraderaka izany tato atoko. Tena mpamosavy malemy ianao Ranta. Ary fahavako tanteraka ianao sy Rajerson manomboka andro any. Neniko re Ranjato vitako ary mifona aminao Tsy mila an'izay fifonanao akory ahy. Misorany sery Rajo nampahiratra masoko fa ay ny leta poziny isan'andro kay zaty. Za ngamba ny tokony isoranao fa laingo angeny na alalako ny fanafody fihinanao e. Ahoana zany ralaingo? Nalahelo anao ary Ramose hitanao ny taraina marary andolava. Tsy arotro tsony dia ny tantaraiko tamin'ny Rajo izany. Azo nakanankiray tamin'ireo mpilina fihinanao tamin'ny fotoana nahavarinanao. Ny angaviako Rajo anantona dokotera anontany momba ilay fanafody hoe tena fanafody naharetina andomarina ve ilay izy. Ka Rajo moa no lazainy fa hoe fanafody hafa mihitsy no hohaninao e. Sady tsy fanafody mety hohanina isan'andro. Dia misaotranareo mivady aho zany. Inona tsomo moa tenaiko ry zareo fa nivadiko efa namitaka ary laresaka tsy zanako akory fa zanaka Rajerson. Tena tsy vaniny ianao Ranta. Nahoana ianao no namitaka ary tsy nety niteraka tamiko? Mamela ny eloka vitako re Ranjato Tsy sitrapoko aneny tsy niteraka taminao e. Eny tsy zanako tokoa la resa fa zanaka Rajerson satria efa bevoaka ndray volana vao nataondra raha atsika. Ay efa taloha amin'ny mariazintsika no nisakaiza anao sy Rajerson fa nafenina tamiko. Eny re Ranjato noho ny toe-batako dia sary-piterahana be tamin'ny teraka ny laresaka. Tsy mahazo miteraka tsony ozy ny dokotera. Vogatrany dia nakatona ny trano zanako ka tsy afaka nanome sasa ho anao tsony Vehivavy famitaka ianao e. Nafeniko anao zany hatramin'izay fa
Larisa kosa mahafantatra an'izany. Ary tsy aizako risy fa mipetraka ao amin'io trano tsy be horirika io ihany. Tsy mianatra any an-dafy Larisa fa mody lasaiko anao hoe nateriko teny amin'ny aéroport. Kanefa io nasehony ratsy io sarinay miaraka amin'ny Ratserison. I Colbert nasaika naka an'ireo sary rehetra ireo ringaran-jato ny teny tamiko koa izy fa zanaka Ratserison Larisa sady mipetraka ao aminy. Alozanao raha anta fa misoratra ao anatin'ny lisitra fahavaloko ianaranao ary laharana voaloha mihitsy raha tianao fantatra. Okareran-jato Isolakanjo vetivety ao anefitra aloha fa tena honaky ny atsy-ambony hatramin'ny sobety moako. Milozaka vetivety aloha nareo Sa kosa ry roa mangata-pamelana aminareo fa manenina amin'ny ratsy vitako. Nanao azy tsy ho tratry ny aloka kinanjo tratra ny aloka ko. Hainao ery ny mangata-pamelana rehefa tapidalaka ilay taon'ny sokonanana ny vady ianao nefa dia ny vady andefy mandroko izao no nafehinao sy Ratserison vonoiny Colbert. Mifona rery laingo mipapika eto anatrianareo mivady re ahy raha tsy vatanao mbola velona ihany na dia nikasain-drareo vonoina zary laingo fa za kosa izaka fa moza-po mandramaty no nifetaka be vavana taon'ny ramatoa io. Ny tongotra ila moa dia ho atany am-pasana noho ny fikasana ny amono akolaka tamin'ny fanavodikinako izany. Fa ataonao iny ny mibasim-borona eny an-tananao iny ringaran-jato Tiana maranako tanteraka ny tantaranay sarany Tarsia. Vita hatreo ny aminay ary tsy totsony. Ohatra toa tondronao amin'ny vavabasinao Ranjato fa ahoana tantoko ary mafaitra loatra ny gity mifamboiza-po vokatry ny nataonao raha matoty avelo marak'izay ianao. Way, loza marina nifirindra-misy teo amin'ny tsaon'ny fony madama. Fa ahoana ringaran-jato veloma ry zareo ary mamela ny adisoko. Tena ny vononao ny vadinao efa hatrany am-piandohany izy ny jivadiko ry sefa vadin Ratserison raha araka ny tantara teo ny fananako orinasa fotsiny nanambadiny ahy fa tsy fitiavana. Kanefa dia efa ao avy akazy eo anie izao ny polisy rehefa avy nanao latsaka lisambatra ny Ratserison araka ny fanarahana sy Colbert tamin'ny zareo aza manasy efa hita olo tenany amin'ny polisy ary efa tonga eto zareo lazaiko mazava amin'ny zareo fa zany namona ny vadiko. Tena tsy napozinay ny fanapahan-kevitra ka ny antsoina ho anay taty amin'ny hotela ringaran-jato tsy hitanay mivady izay isaorana anao tena mankasitraka anao izay. Tsy zany tokony isaorana rery se fa ry zala polisy mba nanaiky ny fiangaviako farany ameraka didy miafina taty mantsy ry zareo. Mahagaga tokoa fa nanaiky ny fiangavianao akaty amin'ny hotela amin'ny polisy ny tena marina dia sanadralahaka ilay komisera lehibe ny polisy nitondra taty ireo mba tanteraka ihany ny faniriako anaganareo mpandova mialohan'ny gadrako. Ay ve tena tampoka ary tsy napozina mihitsy aloha izao ry zaroa tsisy atanaiko tsony eto amin'ity tany ity nareo ny tena zanako ankehitriny ka nanaovako didy miafina androany fa laha resako kosa nanaovako taratasy fitsipahana amin'ny mazanako azy. Tsy hainay tsy hisaotranao raha mise matoki fa hitondranao tahaka ny ray aman-dreninay tokoa izay ary tsy hanary anao na migadra ary ianao. Misaotra kiry laingo tsy maintsy higadra tokoa satria nafaty olona kanefa raha mbola velonay ka tafavoaka amin'ny fonja dia manantena fa hiara eriary aminareo zanako. Eny ringaran-jato natsanganao taty amin'ny hotela ho zanaka mpandovanao tamin'ny alalan'ny didy miafina izay koa aza manafa ho atanay tsara tantana ny fanananao misaotra ry aza misalasala mipetraka ao amin'ny tranontsika fa nareo zao ny tompony efa natoroko anareo koa ny kody na ny laharana miafina ny carte bancaireko mba hakanareo an'izay vola ilainareo ao ary afaka miandra manokana koa nareo mba ahaizanareo amin'ny tantana fananantsika. Tena hianatra tokoa izay mba ahaizany amin'ny tantana sy mampitombo azy ka. Iny ary izy roa efa mikobaka hiditra anaty fiara komisiara ary hitondra miverina any amin'ny komisaria ka ilozaka amin'izay ngavy nareo eny ary anotrina anao eny amin'ny tribunal izay rapitso.
Ary tsidika anao isan'andro any am-ponja fa tsy avelana irery any ianao. Kanefa veloma ry izy mivady veloma mandrakizay. Fa ahoana ry Ngaranjato oay fa andeha hoaiza ianao hoe to manintsy eny avoan'arabe izy ry laingo fa tsy nanantona ny polisy akory a. Eny tokoa tena miazakazaka ary mitsena le camion be mirimirimy izy rato loza marina tsy afa mialatsony le camion fa nitsansy ny tetezany ny vatany rato loza inona re ty io ve ho velatsony rato maty izy tena potika tsy misy raisina ny vatany namony teny Ngaranjato ry laingo sakantsony ny mpamozaposy ny ororitsaina hiatrika ny fonja miandy azy ka naliny maty. Veloma mandrakizay ry Ngaranjato. Orooro nosoratany Axel. Orooro novelomny anjaranandry ny aina sofaniry niaraka tamin'ny fitahian-tsoatn ary radavy. nandrindra sy nanantotosa rina ny fanantenana. Orooro